ary izay nylainy dia nomeny azy tamin'ny androm-piainany rehetra jesosy dia nahafony zavatra rehetra mba hitondra ny olona ho any amin'ny ray ary nyty azy ireo na manao ahoany sy na manao ahoana. Jesosy dia tia ny olona rehetra izay nahatonga azy tena niavaka sady tena ny ilaina ary mbola ilaina amin'ny fiainantsika hatramin'izao. Manan-danja amin'Andriamanitra ny zavatra mahazo anao, ny fiainanao, ny nofinofinao sy ny fandrenao ary izay koa no antony mahatonga n'izany ho manan-danja aminay. Koa manasanao izay ao anatin'ity 3 andro lehibe ity. Zoma fa 17 volana jona amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 dia amin'ny 5 ka hatramin'ny 7. Sabotsinay fa 18 volana jona amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 12 dia amin'ny 3 ka hatramin'ny 5. Ny lahady fa 19 volana jona amin'ny 9 sasany dia amin'ny 8 sasany dia amin'ny 10 sasany amin'ny 4 ora. Ny loha hevitsika ho iady hoe ary izay ilainy dia nomeny azy. Tongava maro azo antoka tanteraka ny ovan'ny fiainanao sy ahafahanao mandray ireo zavatra rehetra ilainao avy amin'Andriamanitra. Tongava fa tsy mitory tsisy porofo izahay tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao. Ampifariana tanteraka ny entinay manolotra ara-pahafinaritra ho antsika mpijery ajaina indray amin'ity fotoana izay ao anatin'izao fandaran'izao indray matoky indrindra izay fahafinaritra ny fandarantsika androany ary manasanao anaraka ny fandarantsika indray hatramin'ny farany izay amin'ity anio ity ny tenako reheverany Farandrenarivo moa miaraka aminao anatin'izao fandaran'izao. Fa miarabanao izay mivady ny tenako Bishop Patrick Andrenarivo no miarabanao samy mitombo fahasoavana daholo. Eny Bishop, mahafinaritra moa ny vaovao maro izay ho fampizarantsika amin'ny mpijery ajaina androany satria misy zavatra maromaro moa izany izay karakaraintsika izay nona indray fa soa olona maro sy ny vahoaka maro izay anatrika an'ireo fotoana ireo dridrirany izay fotoana rehetrarehetra izay resantsika moa izany izany. Isan'ny santatra voalohany amin'izany moa Bishop dia misy le fanokafana ny fiangonana izay etsy Vanja. Zany hoe misabotsy ho avy izao dia misy fanokafana fiangonana saina etsy Vanja etsy izay tena marina moa izy io isokatra misabotsy izao dia toy alahady avy hatrany mazava ho azy ary mandritra ny ray volantsika dia iresaka momba ny fahasoavana any amin'iny toerana fiangonana izay misy Ivanja iny moa izany. Hoanareo izay mety hoe manontany aiza Ivanja ilay izy raha tonga eo amin'ny tampona Ambotsoa ianao eo amin'ilay ambony eo izany akekeo misy EPP io dia tsy le midina makany Androndra zany tsy le avany Androndra fa misy dinina anankiray mahitsy be izay lalana goudron tsara be iny le izy dia mivoaka ny station Jovena le lalana mivoaka ny bypass le izy zany hoe raha mandeha amin'io dia mandalo ny TV plus ihany fa vao afaka kely 200 mètres eo raha lava indrindra dia mahita trano orange be izay ianao dia misy plaque eo hoe église évangélique Chaine dia amoron'ny arabe amin'iny arabe iny mihitsy eo misy ny fiangonana Chaine izany. Dikan'izany isy fahasoavana manokana amin'ny faritra iny Bishop ary nonay fandridrirana no antsika rehetra ponina manodidina ny faritra iny dia ahita fahasoavana manokana noho ny fisiany izay fiangonantsika izay asoa indray ny mpiarabelona rehetrarehetra amin'ny faritra iny. Amin'ny sabotsy izao nanomboka ny fotoana sabotsy 18 dia ny lahady 19 dia misy tombavaka foana rehefa larobia sabotsy lahady ohatry ny fiangonana rehetra zany satria fiangonana anakay vaovao mitsangana mihitsy io zany dia ohatry ny fiangonana rehetra ohatry ny Atanjombato so misy fiangonana any misy tombavaka ny talata larobia lakamisy talata larobia zoma sabotsy dia lahady tontolo dia ohatry izay koa le ny Vanja misy tombavaka rehefa larobia sabotsy lahady tontolo fa manomboka amin'ny sabotsy zao zany zavatra ho resahana dia hoe ny fahasoavan'Andriamanitra. Tena mafony izay resaka fahasoavana izay amin'ny 2 ora sasany le fotoana sabotsy arivo dia ny lahady amin'ny 7 sasany sy amin'ny 10 sasany dia ny arivo amin'ny 2 sasany. Tongava mananjara dia izao indray efa entaninay manokana ianao dridrirany averina ihany ianao izay ny amin'ny faritra manodidina iny eny fa na dia tsy voatery ary amin'ny manodidina iny ianao fa te akany amin'iny fiangonana iny izay fiangonana izay dia afaka tonga ianao ao anatin'izay fotoana rehetrarehetra izay fantonoana teo moa izany. Manarak'izay moa Bishop dia misy ihany koa ilay fotoana ny Majenga izay amin'ny ity farany herinandro ity ihany izany hoe ny zoma ho avy izao amin'ny 17 juin dia 18 juin sabotsy ary ny 19 juin 3 andro be izao izay ho antsika Majenga indray izay fotoana izay ny zoma moa dia ny hariva manomboka amin'ny 3 ora ka hatramin'ny 5 ora hariva ny fidirana voalohany ary amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 indray fidirana faharoa. Sabotsy maraina indray tsika ny 18 io dia manana maraina amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 12 eo ary dia ny hariva indray dia manana fotoana koa tsika io sabotsy io ihany izany hoe ny tena marina moa io loha hevitra amin'io dia hoe izay ny lainy dia meny azy ary ny hariva izay tsika dia
manomboka sabotsy amin'ny telo ary ny alady aladysika azafatokoa dia mamarana an'io fotoana lehibe telo andro io misy fidirana roa maraina misy amin'ny fito sasany dia misy amin'ny folo sasany ary ny ariva amin'ny efatrora izany ary matoky izay fandridritra ho antsika poniny majanga rehetra dia asoanao reo fotoana reo anasaina antsika tsirairay avy ho avy ao anatin'io fotoana io satria inoana efa fotoana hamangina Andriamanitra indray ny fiainantsika rehetrarehetra io fotoana io. Loha hevitra araka ny terenao teo dia hoe zay rehetra lainy dia nomeny azy. Nisy fotoana dia loha hevitra zay fa resana taty Antananarivo dia horesana ny Majunga indray. Mety misy ny tena tsy efa anona ve zany lany manja tsy kosa fomba fiteny ny tenin'Andriamanitra tsy mety lany daty. Raha androany amin'ny toroteny momba zaka io raha pitso afaka mbola toroteny momba zaka io izy amin'ny ray volana amin'ny herintaona tsy mety io baiboly io foana fa feno zava-baovao ao anatiny ary araka ny fitenay dia zao tsy mitory sisy pirofo zay azo antoka tanteraka ny san'Andriamanitra fiainanao ao anatiny telo andro eny Mahajanga. Eny ary ireo moa mariana ihany bishop fa tsisy vidim-pidirana ary tianay foana manindry fa misokatra ho an'ny olona rehetra ny fotoana rehetra izany hoe tsy natokana ho an'ny olona ao am-piangona fotsiny io fa niza ianao na aviaiza dia afaka tonga ao anatin'ireo fotoana ireo ary izay moa dia vona mandrakariva indray anao amin'ny fifaliana hatrany izany. Ny anakay koa isy fiangonana anakay faharoa itsangana eto Antananarivo etsy Anosy Be izany dia izy indray manomboka amin'ny 4 ny volana Jona ny fisokafan'ny fiangonana io. Ny horesana koa any amin'ny fiangonana io dia resaka fahasoavana ihany fa ny fahasoavana sy ny ositra indray misy fanampiny kely zany. Izany hoe ny herin'Andriamanitra ny fahasoavana dia herin'Andriamanitra, ny ositra koa dia herin'Andriamanitra fa misy zavatra mahasamihafa anazy. Ny misy ny fiangonana sainy ao Anosy Be indray moa zany dia hitanao raha eo amin'ny tsenana Anosy Be dia misy an'ilay ohatra ny tetezana miantona io dia raha avy ato amin'ny akavanana zany raha avy aty Antananarivo zany dia amin'ny akavanana ny tsenana Anosy Be dia aty amin'ny akavia iny le tetezana iny dia le amin'ny farany iny tetezana iny avy aty amin'ny akavia misy arabe mitsofoka idiran'ny tomobila io dia misy tamalalaka be ao dia misy trano maitso be ngeza be io dia misy plaque ngeza be hoe église évangélique Sainy ao misy ny fiangonana Sainy indray eo Anosy Be izany ka manomboka ny sabotsy alahady 4 ny volana Jona fa tsy haiko moa fety iny dia mety hoe tsisy fotoam-bavaka fa ny alahady 4 ny volana Jona no misokatra ny fiangonana Sainy etsy Anosy Be izany loha hevitsika dia hoe ny fahasoavana sy ny ositra na hoe ny fahasoavana sy ny herin'Andriamanitra zay tena azo antoka fa mandritra ny volana Jolay ianao dia higoka fahasoavana sy herin'Andriamanitra anova tanteraka ny fiainanao. Teo antsika rehetra amin'ny faritra Anosy Be iny maro mamponina amin'ny faritra iny izay nonay fa dia tena soanareo tsirairay avy indrindra amin'ny faritra indray ny fisian'izay fahafahantsika manana fahafana miaraka moa zany mivavaka fampahery sy miaraka mandray ten'Andriamanitra izay asoa indray atsika rehetra ponina manodidina ny faritra Anosy Be iny sy ny manodididina rehetra izany ka dia aza donona amin'ny 4 ny volana Jona zao alahady io fotoana io mazava ho azy tongava mananjara ao amin'izany ary eto moa dia sady manana fotoana koa tsika bishop samy manana ny anjarany daholo moa io ny faritra manana ny anjarany ary ny alahady zao koa zao amin'ny fetiny iray dia ny ray mpianakaviana rehetra na ny lehilahy rehetra koa dia manana anjara manokana izany hoe ny fotoana moa zany dia fotoana ny alahady zao dia manana fotoantsika amin'ny 7 sy amin'ny 10 sasany etsy amin'ny 1 sasiretsy ny Analakely izany hoe tena marina misy fidirana any amin'ny 9 manomboka amin'ny 9 maraina amin'ny 7 ora sasany maraina fa ny amin'ny 7 sy amin'ny 10 ora sasany kosa dia natokana ho an'ny lehilahy rehetra izany hoe lehilahy rehetrarehetra na lehilahy mbola zatovy ianao na mpitovy ianao na efa lehilahy manambady ianao na efa maty vady ianao fa rehefa lehilahy ianao dia manana anjara ao anatin'io fotoana izay inoko fa afinaritra indrindra moa izay anampy betsaka ny lehilahy ray manontolo io fotoana io izany. Loha hevitritsika dia hoe ny lehilahy mandresy ny adiny samy manana ny adiny na ny lehilahy na ny vehivavy samy manana ny zavatra trehany samy manana ny zavatra itolomany samy manana ny fanamby tsy maintsy ioarany fa ao anatin'ity fotoana ity ny loha hevitsika dia natao an'ny lehilahy fotsiny hoe ny lehilahy mandresy ny adiny amin'ny alahady zao izy io etsy amin'ny 1 sy ny Analakely amin'ny 7 sy amin'ny 10 ora misy tombavaka amin'ny 7 amin'ny 9 dia amin'ny 7 sasany fa ny amin'ny 7 kosa sy ny amin'ny 10 sasany dia natokana ho an'ny lehilahy tsy midika koa hoe ny vehivavy tsy afaka manatrika fa ilaina mihitsy aza ny vehivavy eo akaiky ny vadiny na zanalahy na vinantolahy na andafozan-dahy na ohatr'izany mba
tsy atsiaro hoe de tena vaovao be le olona na tsy alezo ao anatin'le fotoana fa mba misy olona fatany eo akaikiny a mba mifampahiry aminy a ao anatin'le fotoana manarak'izay moa dia ho antsika adoletsanta indray manana fotoana koa tsika adoletsanta rehetra manomboka volana jola io a dia hisokatra ny fiangonana ho an'ny adoletsanta rehetrarehetra zany hoe isan-kalady a ny volana jolay manombo antsika anazy a dia ao amin'ny lasikarom-pahandonalaka indray a dia natokana ho an'ny adoletsanta rehetrarehetra zany hoe reo ankizy mbola tanora manomboka eo amin'ny 13-14 miakatra eo a dia ny ankizy rehetrarehetra ho amin'izay a natokana ho an'ny ankizy zany hoe tsisy olona afaka ohatran'ireo ankizy ireo miaraka eo a isan-kalady a ao amin'ny lasikarom-pa manomboka ny volana jolay a ho avy zao zay fotoan'izay isaky ny alady le izy moa ndraindray mety misy ray aman-dreny nao aloha jerena tsara iny natao ao ohatrany tamin'ny farany teo zao dia nivory miaraka tamin'ny ado rehetra dia misy ray aman-dreny fa inao a izy zafady miaraka amin'ity zanako ity zany hoe mety misy ray aman-dreny ao aloha jerenako ahoana zanakay nefana fotsiny amin'izao tsy maninona mihitsy zany afaka manatrika eo no miaraka amin'ny zanaka ao dia mba hitanao hoe wow ay tena ny tanjona tsina dia ny tanora sy ny ado no hoavy ny firenentsika sy ny fiangonana dia tsy maintsy zao dia efa karakaraina zareo tezaina araky ny tenin'Andriamanitra mba ho velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra ho amin'ny tahotra an'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra dia ho voninahitsika rahatr'izay ny zanakitsika sy ny taranakitsika ka amin'ny volana jolay nisokatra fiangonana ho an'ny adoletsanta ao amin'ny lasikarom-pa isan-kalady amin'ny folo ora sasany eny ary misy moa zany fotoanan'ny lehilahy indray bishop a zay amin'ny aladin'ny fetiny ray zao amin'ny 19 juin zao a isaky ny tsy isaka moa zany fa zafady amin'ny 6 ora maraina sy ny amin'ny folo ora sasany a maraina etsy amin'ny raika sasiritsa andonalakely misy amin'ny fotoana ny maraina ao amin'ny raika sasiritsa amin'ny enora maraina zay nytenenao tao ampianarana resaka vavaka indrindritra ny vavaka fitarainana zay anampy be ny olona ahafahany mahita an'Andriamanitra mihetsika manao zavatra lehibe amin'ny fiainany ary fitsasa mbola misy fidirana fa ny amin'ny 6 sy amin'ny folo ora sasany dia natokana ho an'ny lehilahy isangy zany hoe ho antsika lehilahy rehetrarehetra asaina manokana niza ianao ary natao mbola zao mihitsy zany ianao vao hivavaka tsy olana mihitsy zany tsy ho an'ny lehilahy mpivavaka fotsiny io a fa misokatra ho an'ny lehilahy rehetra raha mbola matsiaro teny ianao lehilahy na mbola tsy vavaka ianao tsy olana zany a fa dia natokana ho an'ny lehilahy rehetra ny ariva moa mbola misy tombavaka any amin'ny raiksa amin'ny 2 ora sasany tanjombato moa mbola misy angy tsy hoe koa hoe misy ny any amin'ny fetiny ray a sy ny lehilahy any amin'ny raiksa dia tsisy ny any tanjombato fa ohatra ny mahazatra dia misy any tanjombato amin'ny 4 ora sasany maraina ny alahady a dia ny fidirana faharoa amin'ny 7 sasany a amin'ny 10 sasany ariva amin'ny 2 ora sasany ary azadonoana fa mbola mitoy amin'ny séminaire tsika bishop le hoe ampanadino ny fahorinao rehetra Andriamanitra isakariva amin'ny talata larbi alakamisy amin'ny 10 ora sasany etsy amin'ny raika sandoanalakely a izany minao fa voarainao daholo mba le filazana satria maromaro ny filazantsika nefa inoana efa dia anampy be dehibe antsika ny filazana rehetra raha azadonoana farany a fa ny fotoana moa zany le teneko teo séminaire sady misy any amin'ny raika sa misy ny tanjombato a ny talata atoandro amin'ny 12 sasany sy ny zoma atoandro amin'ny 12 sasany a ary ny atoandro ny alarbi ariva zafady amin'ny 2 ora sasany a izany ary farany angambany nefa ny mino fa tsy dia tena hoe farany hoe faran'izay mety hoe mitenena farany dia ohatrany hoe ambany a fa ny fotoana ny mahajanga ny farany herinandro tia irahantsika any mahajanga ny zoma sy ny asabotsy ary ny alahady zao ihany koa izany ia matoky fa voaraintsika izany rehetrarehetra zany raha fitigna zany dia ohatr'izao talata rabilaka misy tsika ao amin'ny raika andimy sasany iny tanjombato indray a dia talata larbi sy zoma talata zoma amin'ny 12 sasany larbi amin'ny 2 sasany dia ny zoma ariva indray tsika zoma sabotsy lady indray a any Majunga 17 juillet 19 zao loha hevitra hoe zay lainy dia nomeny azy avy eo indray a ny sabotsy lady indray tsika zao a dia eny amin'ny ivanja fiangonana saina ivanja vao hisokatra risana momba ny fahasoavana mandritry indray volana dia ny lahady 26 juin indray tsika eny amin'ny fiangonana saina vao misokatra ao Anosy a eo akaikiny eo amin'ny trano maitso be zany aty amin'ny faran'le tetezam-by iny amin'ny akavia dia mitsofoka amin'ny arabe iny dia ao dia tsy hoe tsika iny ampatsapito ary tsy hoe la amin'ny volana jolay dia sokatra fitombavaka natokana ho an'ny adoletsanta fotsiny a isaky ny amin'ny folo sasany ao amin'ny lasikaram-pahandonalakely ary ny farany zany dia amin'ny lahady zao ao amin'ny raikitsika iresaka ho amin'ny fotoana lehilahy mandresy ny adiny amin'ny ena sy amin'ny fito sasany a fitombavaka ho an'ny rehetra iresana ny vavaka sy fitahiny ny ariva resaka ho amin'ny miracle spécial fa ny amin'ny 9 sy amin'ny folo dia ho an'ny lehilahy fotsiny lehilahy mandresy ny adiny
eny ary zay fandarantsika bishop androany ary matoky zay fa dia ahita fahasoavana manoka ianao niaraka tamintsika ary afinaritra ny fotoana rehetra irahantsika ao anatin'ireny fotoana rehetrarehetra izay efa nanasanay anao izany. Fa mi mitomba fahasoavana veloma tavoka. Ary izay nylainy dia nomeny azy tamin'ny androm-piainany rehetra Jesosy dia nahafony zavatra rehetra mba hitondra ny olona ho any amin'ny ray ary nitia azy ireo na manao ahoana sy na manao ahoana. Jesosy dia tia ny olona rehetra izay nahatonga azy tena niavaka sady tena nilaina ary mbola ilaina amin'ny fiainantsika hatramin'izao. Manan-danja amin'Andriamanitra ny zavatra mahazo anao, ny fiainanao, ny nofinofinao sy ny fandrenao ary izay koa no antony mahatonga n'izany ho manan-danja aminay. Koa manasanao izay ao anatin'ity 3 andro lehibe ity. Zoma fa 17 volana Jona amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 dia amin'ny 5 ka hatramin'ny 7. Sabotsinay fa 12 volana Jona amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 12 dia amin'ny 3 ka hatramin'ny 5. Ny lahady fa 19 volana Jona amin'ny 9 sasany dia amin'ny 8 sasany dia amin'ny 10 sasany amin'ny 4 ora. Ny lohahevitsika ho ihany dia hoe ary izay nylainy dia nomeny azy. Tongava maro azo antoka tanteraka ny ovan'ny fiainanao sy ahafahanao mandray ireo zavatra rehetra ilainao avy amin'Andriamanitra. Tongava fa tsy mitory tsisy porofo izahay, tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao.